Tsara daholo mba niezahana novaina kely indray ny fomba fandefasana message anio. Bon, araky ny information efa nitotona moa tamin'ny groupetsika dia jeudi izao amin'ny 16h ka hatramin'ny 17h aty amin'ny Daumertea ny lancement officiel ny Maroy 3 plus passation de fanion zany. Ka mila mifanampy kely tsika rehetrarehetra fa tsy ho araka ny fandaminana. Et de 1 aloha mila mitady porte-parole ianareo mifidy moa zany. Nareo Maroy 1 dia Maroy 2 porte-parole olo anankiroa zany. Et de 2 ny tenue antsika amin'ny fotoana io correct ou semi-correct dia efa mety. Tsy voatery hasarotina be. Afaka manao an'ilay écharpe nareo Maroy 1, nareo Maroy 2 afaka manao tenue vestimentaire anareo dia ny contenu ana discours fotsiny alefaso kely aminay recadrenay na hoe hanomezana feedback. Ny mahakasika ny resaka répartition des tâches mila mifampizara kely tsika hoe iza ny hanao interview amin'ny gazety Aora, iza ny amin'ny Express de Madagascar, iza ny amin'ny Hebdo ary ny intervention radio koa. RFM, Antsive, Radio Tana et tout mila répartition des tâches kely zany. Mahakasika an'izay ny compte Facebook tsika Maroy efa mila sokafana mba ahafahantsika mivelatra bebe koa amin'ny resaka fampitana vaovao amin'ny public cible tsika rehetrarehetra. Manaraka an'izay ngambany any tiako tsindriana farany dia ilay resaka détail technique na mety hoe proposition ana zavatra tianareo atao mandritra ny fotoana io. Dia izy 1 heure de temps 1 heure et 15 minutes maximum dia ezahantsika confinena zany ilay fotoanantsika ka fa misy suggestion ana activité na zavatra ohatran'izany dia tonga soa avokoa. Afaka manao commentaire nareo eto ambanin'ity vidéo ity dia manao échange kely tsika. Tsara ngambany manao vidéo ohatr'izao koa mba ahafahantsika misy communication directe kokoa ankoatran'ilay MP manko matetika manahirana be. Dia bon bref masy to daholo dia mandra-pioana fotoana ray ionantsika Maroy 1, 2 miaraka Maroy 3 sy ny équipage ADN io amin'ny jeudi io ka manentana ny fahatongavana antsika rehetrarehetra. Manantena moa zany fiteny. Masy to les amis. Ciao.